Ie, misotro kafe tamin'ny maraina. Ny tiavako kafe ohatran'ny hoe efa fahazarana, efa nitaizananay hatramin'ny mbola kely hoe mofo sy kafe dia izay, dia lasa zatra ilay vatana. Mpivarotra? Tsisy mpivarotra manokana. Tsy mbola nisotro teny aminay fa raha hoe tany amin'ny tranonay taloha dia ie misy. Ilay mpivarotra ramanonaka sy mofo gasy ireny tena tsara ny kafe. Kafe au lait mangidy be raha vao tsisy ronono. Indray mandeha na atoandro avy misakafo. Araka ilay voalazako teo sotroiko kafe tsara indrindra dia ilay amin'ilay gasigasy ireny any amin'ilay mpivarotra ramanonaka sy mofo gasy menakely. Mangidigidy izy aloha nefa rehefa zatra dia tsara. Ohatran'ny hoe mahavelombelona manaitra maraina. Tena tsy tadidiko. Tena hoe voakely satria hoe ny kafe koa mahatonga ny zaza tsy hifanintona dia izay no nitaizan'ny mamanay sy dadanay hoe misotro kafe dia lasa misotro kafe hatramin'izay. Mbola tsy nahita. Mbola tsy mahafantatra. Satria nareo nanazy.